kosa samy nampodiny ho any an-dainy avy. Ary Jonatana miaramila amin'ny Filistina izay tany Geba, ary reny Filistina izany. Ary Saoly nampitsoka Anjomara tany amin'ny tany rehetra ka nanao hoe aoka andre ny Hebreo. Dia reny Israely rehetra fa efa miaramila amin'ny Filistina ny Saoly, ka dia ala ny Filistina ny Israely, dia nivory ny olona anaraka ny Saoly ho any Gilgal. Azafady. Ary ny Filistina 3 alina ankalesy sy 9,000 antsovaly, ary ny vahoaka betsaka tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina dia nivory ady tamin'ny Israely. Jereo tsara, 2,000 ampiana 1,000 lahy ny Israely. Ny Filistina firy 3 alina ankalesy 9,000 antsovaly ary vahoaka betsaka tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina dia nivory ady tamin'ny Israely. 3,000 contre an'ireo. Raha le olona ny taingy tsovaly fotsiny dia efa resy le 3,000 raha nombre ny jerena. Raha vao ampidirina indray le miara le vahoaka tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina dia ohatrany hoe seza anankiray ao anatin'ny seza mahafeno an'ity toerana ivorytsika ity. 9 dia nitoyany dia nivory ady tamin'ny Israely, dia nandeha izy ka nitoby tany Mikmasy antsinanan'ny Betavena. Ary no nita ny lehilahy amin'ny Israely fa poritra izy fa efa ory indrindra ny olona, dia nijery tany anjoy sy tany amin'ny kritrala sy tany amin'ny aram-bato sy tany amin'ny fierena ary tany amin'ny lavaka famorin-drano izy. Ary ny Hebreo sasany dia lasa nitany Jordana ka ny amin'ny tany Gada sy Gileady, fa Saoly mbola tany Gilgala ihany, ary ny vahoaka rehetra nanaraka azy nefa torakovitra be ihany. Jereo tsara, misy zavatra hitan'le zanak'Israely teo. Maro be ny adversaire. Tsika manana mpanjaka, tsika 3,000 dia naninona? Terakovitra. Lasa natahotra ary zareo, tonga dia hoe ahoana ny atao. 9. Ary niandry afotoana izy araka ny fotoana nataony Samuel, fa Samuel mbola tsy tonga tany Gilgal, ary ny olona ny Ely nandao Saoly. Natahotra ny olona dia niandry afotoana le fe-potoana nomen'Andriamanitra any Samuel mba hiandrasany Saoly, fa rehefa avy eo ohatrany hoe tara Samuel dia avy eo nandao ny olona. Le pastera rery sisa ny teo dia ahoana zany, ahoana ny velomana sy ny sisa. Dia hozy amin'izay Saoly, ento aty amiko raha mifanatitra hodorana sy ny fanatim-pihavanana, ka dia nanatitra ny fanatitra dorana izy. Zavatra tokony atao le fanatitra sa tsy tokony atao? Tsy tokony ataon'ny Saoly, fa zavatra tokony atao alohan'ny handeha hiady ny anao fanatitra. Fa tsy tokony anazy le izy. Dia 10, ary rehefa vitany nanaterany fanatitra dorana, indro tamin'ny Samuel amin'ny teny fototrista hoe voavanta amin'ny voavita amin'ny fanatitra dia tonga Samuel. Ohatrany hoe voazara ny tsodrano dia tonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tonga dia ohatran'izay. Dia hozy izy Samuel. Dia ary nivoaka hitsena azy Saoly mba hiara-basy. Dia hoy Samuel, inona zato nataonao? Dia hozy izy Saoly, enoy tsara, vakio tsara, raha hitako fa ny Ely nandao any olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao, dia ary tafangana tamin'ny Mikmasy ny Filistina, dia hoza hidina amin'izao ny Filistina hamely aty Gilgal, nefa tsy mbola nanao fonana tamin'i Jehova, dia sa ihany aho ka nanatitra fanatitra hodorana. Fananiko ny vakina mihitsy le izy. Eto no misy ny atao hoe feo an'ny vahoaka, feo ampino. Resaka fitahim-panaty feo ampino, feo an'ny ankonana, feo an'ny vady, feo an'ny ray aman-dreny, izay mifanipaka tanteraka amin'ny fihevitr'Andriamanitra. Tena hoe atsimo sy avaratra mihitsy, ohatrany hoe ho amin'ny tanjona anankiray ahafahana manatanteraka asa fanompona, ho amin'ny fiheverana amin'ny fiaina mpanahin'ny olona, fa tsy planin'Andriamanitra. Inona mahasimba be da be ny fiangonana amin'izao? Mieritreritra pino fa tsy mametraka an' Jesosy ho tompony ondry. Mieritreritra ny pastera fa anazy ny pino dia mikarakara izay mahatsara ny ondry ny pastera.
nefa tsy ao amin'la feo an'Andriamanitra. Ao a mieritreritra Saoly fa izy na mpanjaka ny tenany dia maly ny etaetan'ireo vahoaka ireo, dia hanao zavatra tsy tokony atao izay tsy nampanaovin'Andriamanitra azy. Interrogation surprise ty. Azonareo? Misy zavatra ohatrany hoe légitime zany. Misy zavatra ohatrany hoe tokony atao zany ho antsika manana zanaka, ho antsika pastera, ho antsika ray aman-dreny. Misy zavatra ohatrany hoe tokony atao zany hitsinjovana an'le zanaka, hitsinjovana an'le mpino, hitsinjovana an'le vahoaka. Kanefa zavatra tsy nampanaovin'Andriamanitra. Eto Saoly dia lasa izy nanao fanatitra. Nanao fanatitra satria naninona? Natahotra izy sao dia andao azy ny mpinony. Eto Saoly nandeha nanao fanatitra fa natahotra izy satria efa manomboka miresaka ny vahoaka. Manomboka matahotra izy sao dia ho resy anady. Azontsika? Tena aleo toko miadana. Tena pozina. Tena pozina ho an'ny ankonana, ho an'ny fitondram-panjakana, ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ny fiainoana sy ny fandehanana eo amin'ny zavatra hita maso. Tsy ho tantarantsika mihitsy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tovy amenina mafy be. Tena mamono satria tsy sitrapon'Andriamanitra le izy ange ohatrany hoe asa fanompoana, asa fisoroana, fanaterana fanatitra. Azonareo? Fa fahamaliana ny etaetan'ny nofo, fahamaliana fiainoana ny etaetan'ny vahoaka, fijerena ny fa tsy any amin'le nampanaovin'Andriamanitra. Izay foana ny iverenana hoe le zavatra toko io ve zavatra nasain'Andriamanitra nataoko? Sa eritreretiko fa mety ho fitsinjovana ampino sy ho fitsinjovako ny ankonako. Azontsika? Misy fandrika be ohatrany hoe tokony ataoko izany. Ianao nge olombelona ve dia avela ho faty eo ve ny vahoaka, dia ahoana ve, dia ianao ny mpanjaka, ianao ny premier responsable an'ireo, ianao ny pastera, ianao ny premier. Jesosy ny premier responsable anareo fa tsy pastera. Pastora lalana fotsiny manoro antsika hoe zao tandremo miandry izy dia mamerina, miandry izy dia mamerina. Fa raha vao maka ny toeran'Andriamanitra niza dia tsy mety. Any feo an'Andriamanitra aloha vao famaliana ny etaetan'Andriamanitra. Raha vao tsy eloava ny feo an'Andriamanitra dia tsy mety. Ny ondriko mahare ny feo akozy izy Jesosy. Tsy maintsy mandre ny feo an'i Jesosy isika. Alleloia. Alleloia. Tsy maintsy mandre ny feo an'i Jesosy isika. Zary ho sofinao andre an'i Jesosy. Zary ho sofinao hamantatra ny feo an'i Jesosy. Ny ondriko mahare ka mahalala ny feo ako. Zary ny tenanao hieno hamantatra ny feo an'i Jesosy. Amen. Amen. Tandremo mihaino pression. Io misy foana amin'ny pression. Ao anaty ankonana misy foana amin'ny pression. Any amin'ny sehatry ny asa misy foana amin'ny pression. Ato amin'ny sehatry ny asa fanompoana misy foana amin'ny pression. Raha vao tsy ataoko ny etaetany anina sao dia lasa eo ianina. Fa ahoana ny tenenin'i Jesosy? Ahoana ny tenenin'i Jesosy? Jesosy angery reto tsy nanao na inona afa-tsy izay hitany nataony rainy dia izay ihany nataony. Izany hoe tsy nanampy izy, tsy nanala, fa izay hitany nataon'Andriamanitra dia izay no nataony. Zao izy Jesosy manao ny asany izay naniraka. Dia novitainy le izy. Izany hoe Jesosy zany misionera tetỳ ambonin'ny tany. Tia mission anao isan'andro izy tia mission anao dia vao mifoha izy dia manatanteraka an'iny. Miombona amin'ny iray izy baka direktiva dia avy eo izy lasa manao an'iny. Miombona amin'ny iray izy manao an'izao dia avy eo izy lasa. Ohatran'izay foana amin'ny fiainan'i Jesosy.
fa jamais jesosy ny subira tao anaty pression zany hoe ay inona ny pression inona ny tenen'ny olona no zany tsy maintsy ataoko ty mba hampanginan'ireo olo ireo sao de mitsoka amin'ny vahoaka sao de mananona sao de mananona jerevi tsara fa vo nitady hitsoka amin'ny vahoaka izy soly fa lasa nanao an'le fanatitra lasa nanaonao foana tsy tantarantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho tantarantsika mandrak'izay zany amin'ny anaran'i Jesosy tandremo ny sentiment sao de diso sentiment tandremo sentiment zay an'i Kristy Jesosy vao ombo miaraka amin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia ahoana hozy izy Paoly tsy izatsony no velona fa Kristy ny velona atao anatiko zany hoe ianao zany tonga dia insensible ianao zany zay mitranga eo midona zay midona eo mihevitra tsy haiko zay mitranga midona zay midona mihevitra zay mihevitra lasa zany hoe tsisy mijanona eo aminao zany satria Jesosy ny velona ao anatinao Jesosy rangahy tsy nanininy zany tsy nanininy Jesosy tsy zavatra nampiotsona an' Jesosy zany ny zavatra rehetrarehetra fatany fotsiny hoe vita ny sitrapon'Andriamanitra dia mitsahatra izy vita ny sitrapon'Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra ray izy moa zany tsy miteny hoe misaotra Jesosy satria izy ara Jesosy fa vita ny sitrapony ray dia mitsahatra izy zay mitranga eo mitranga zay tsy mitranga eo mitranga miteny fotsiny izy dia misy ny zavatra rehetrarehetra fa vitantsika ve ny sitrapon'Andriamanitra fantatrao ve ny zavatra hampanaovin'Andriamanitra anao Alléluia Alléluia hoy Samoela tamin'ny Saoly 7:7 nanao adaladala ianao tsy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao zay nandidiny anao ianao fa raha tsy izany ankehitriny dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay tanareo ohatrany hoe misy obstacle zany foana ohatrany hoe fomba fitenin'ny malagasy moa tsy haiko hoe malagasy toko fafiry fa hoe miala anakatso dia zany hoe tsisy repos mihitsy zany tsisy repos mihitsy zany vitany eo tia indray vitany eo tia indray vitany eo tia indray zany ny fiainana eto an-tany zany ao voakely ny ankizy tsy maintsy hividianana ronono ty tsy maintsy hividianana koso ty vita indray ny koso manimba kapa foana mandrovotra akanjo foana rovotra foana ny lohalika satria mianatra mandady avy mandady indray misy foana mandoa écolage indray anina indray misy foana goûter miamimiam mialehibe io dia misy foana io fa zao reny tanjony reny Andriamanitra te hampaharitra ny fanjakany ao anatinao iny le toriteny maly misy ny sehatra mba hizahana toetra le toe-panahintsika hoe efa miorina tsara ve sao de miovaova le toe-panahy rehefa misy vola alleloia tonga foana mamonjy sekoly rehefa tsisy vola reraka be na mifanohitra amin'izay rehefa tsisy vola tsy hita sekoly mihitsy rehefa misy vola manao hoana ny ataontsika hoe ny hoana re zany hoe ny fahamarina toeran'ny toe-panahintsika tsirairay avy manao hoana ny toetra ny Jesosy ao anaty rehefa inona ianao malaky mandefitra rehefa inona ianao falifaly foana rehefa inona ianao miramirana foana dia rehefa inona ianao na tsisy maninona ary dia mototra foana toe-panahy tsy maro toerana fahoriana mahatonga fahatsara-panahy voazaha toetra efa voazaha toetra ve le toetra ny Jesosy ao anaty fa io misy fahoriana foana io misy zavatra lalovana foana mitanjon'Andriamanitra zany tamin'ny Saoly te hampitoetra le fanjakana izy dia mody ohatrany hoe tara Samoela ohatrany hoe tara io zavatra mahazo anao inge tsy tara zany mbola ao anaty fotoana tsara io mitiafalomafo an' Jesosy mbola ao anatina taiminina tsara io mbola tsisy oreto kalma kely kalma tompo ny zavatra mahazo antsika dia ao anaty fotoana an'Andriamanitra tsisy midepasy ny fotoana an'Andriamanitra zany tena mino an'izany zato isan-jato atolory an' Jesosy tsara fotsiny momba anao ataovy azo antoka fa tsy nanao ankoatran'izay nandidiny Jesosy ianao dia tsy sasa manota ianao fa io mahazo anao io ao anaty taiminina an'Andriamanitra io
tena tsy zavatra nomenanao zany ka tsy navelan'Andriamanitra hitranga. Dia io zavatra nahazo an'ny Saoly io mahazo antsika tsirairay avy. Ohatrany hoe tara zany. Ohatrany hoe tara le valombavaka, ohatrany hoe tara, ohatrany hoe ohatrany. Fa ianao moa tsy handinga an'izany, fa vao nandinga ny Saoly tonga Samoela. Tsy aleo ve niandry ampatokiana hoe eto ahy zay ataonao eto e. Aleloia. Tonga le izy rehefa avy eo misaotra Jesosy fa nitehirizinao ny toe-panahiko, fa tsy hoe misaotra Jesosy fa tonga ihany le valombavaka. Zany koa mbola zavatra hafa. Le valombavaka ve no mampifaly anao? Sa ianao nijoro tamin'ny toe-panahy nitakian'Andriamanitra tsy hanao zavatra tsy tokony atao? Tokony any amin'ilay toe-panahy tsika no mifaly, fa tsy any amin'ilay valombavaka. Na ny jentilisa ara faly rehefa mahazo valombavaka. Dinona mampiavaka anao mihoatra ny jentilisa? Toe-panahy. Amen. Amen na? Amen na? Ya. Ny fahaizantsika mihaino an'Andriamanitra no tsara noho ny fanatanterahana asa fanompoana. Aleloia. Tsy hoe aza manao asa fanompoana, fa mihaino aloha. Appartenance aloha. An Jesosy aloha ianao. Miombona toe-po amin' Jesosy aloha. Zay vao miobehira. Tsy any amin'ilay asa vita no hifampitsarana. Azafady. Tsy any amin'ilay hoe ty le vokatra azonareo, fa le toe-po. Zay foana mahatonga an'Andriamanitra mampiteny ny mpanompony hoe eo amin'ny toe-po no hijeren'Andriamanitra antsika fa tsy any amin'ny asa vita. Toe-po eo ampanaovana. Soumission aloha vao obéissance. Tsy any amin'ilay mihazakazaka hoe tonga dia manao, fa zaho toetra tsara ny ao anaty hoe tena miombona amin'izany ve? Dia raha mbola tsy miombona, hampiombony tsara aloha dia izay vao manao. Amen na? Ozy izy ny teny mpitoroteny. Ny manantona miaino no tsara. Tsy le fanatitra akory no tsy ankasitrahana, fa tsika tonga hiaino amin'ny dikateny tsy haiko na anona fa dikateny fototra, le miaino sy mankatoa ohatrany mitambatra ireo. Rehefa miaino ianao tonga dia mandeha. Possible ianao mandre fa tsy miaino. Rehefa miresaka amin'ny pasteur Vololona zao dia hoe afaka miteny eo izy reko izy miteny fa tsy fantohako mihitsy. Mandre fa tsy mifantoka. Fa rehefa hoe ataontsika hiresaka, ao fa hiaino anao ary dia miresaka izy dia miaino dikan'izay ny foko tonga dia mandeha manao an'ilay zavatra na dia mbola eo ary azonareo. Tsy mitovy ny mandre sy ny miaino. Ny mandre ianao afaka mandre reko ny fa rehefa hiaino ianao tonga dia action avy hatrany. Dia hoe izy boky mpitoroteny toko faefatra andiny fahaenina ambin'ny folo. Ny tsara dia ny miaino noho ny adala manao fanatitra. Ny toe-po mahadala fa tsy dia vorokitsay. Ny toe-po zany raha vao tsy vonona hiaino an' Jesosy, raha vao tsy vonona ankatoa an' Jesosy, dia fa aza manao aloha. Aza mamita teny. Tenenin'ny Samoela le izy. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latsatra mihoatra noho ny mihaino feo an' Jehovah va. Izany hoe le tsika mandre an'Andriamanitra, miombo-po amin'Andriamanitra, mankatoa an'Andriamanitra, na dia ohatra somary tara iny ary izy, na dia ohatra ny tsy manao ninninina ary izy. Iza miteny anao fa tsy manao ninninina Andriamanitra. Ny atsika nge ny androantsika ny hitantsika. Sa hoana? Ianao efa nahita ny rariva. Ny atsika ny androany hitantsika fa Andriamanitra efa miplanifie zavatra lavitra be. Amboary ny toe-ponao androany mba hikarakarany anao amin'ny herintaona. Tsy haiko moa fa tato overina foana izay hoe ny fiainako androany dia vokatry ninona moa? Zavatra ny teneniko tamin'ny herintaona. Ny fiainako androany dia vokatry izay nataoko na zavatra ny teneniko tamin'ny herintaona, dia ny fiainako amin'ny herintaona vokatry izay action-ako androany. Ka maninona moa raha deny tamin'ny herintaona dia efa namboariko ny toetrako? Io tsisy tara zany ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsisy tara zany fa ara-potoana daholo. Asika dia io zavatra ohatrany mitotoana
lohany io fanamboarana ny toetra io dia maninona raha mba manaiky e. Firy-taona zay Andriamanitra ny nanamboatra antsika teto fa firy-taona zay Andriamanitra raha ohatra zany any amina garagena tôlery dia zao foana amin'ny feo reo hoe mikapoka an'le tôle satria le tôle vao avy ahitsy dia midonatsy vao avy ahitsy dia midonatsy mba tandremo rangaha le izy lasa be asa be Andriamanitra la amin'ny fotoana Andriamanitra manamboatra antsika tsy aleo ve manaiky miandry tsara ampaharetana mamaly izay takian'Andriamanitra fa mety ny zavatra rehetrarehetra. Aleloia. Ny androantsika no hitantsika fa ny an'Andriamanitra mahita ny rafakapitso izy dia ampidiriny ao anatin'le fanefeny isika androany mba ho maro toerana deniny androany le toetra mba tsy hiozongozona le toetra ozy izy pasteur hoe fa maninona ny olona any amin'ny tany européanina rehefa tonga any dia lasa tsy te herika fivavahana intsony satria ny fivavahana ny filazantsara ny zaraina ty amin'ny tany Afrika dia maninona évangile de prospérité. Raha te hanankarena ianao raha te hiova fiainanao atolory an' Jesosy tonga andry zalahy ny zavatra rehetra accessible daholo. Te hividy fiara ianao misy fiara raitra be azo atao crédit. Internet no mahory anao aty ianao ny internet no mampanota anao any 4 € dia efa mahazo internet à gogo. Zavatra rehetra accessible fa ao amin'ilay fototra mihitsy dia ny tanjon'Andriamanitra tsika ho tena ho mafy orina na iza dia fasana antsika dia tsy miala ao amin'i Jesosy tsika ataovy aleloia zany na iza dia miorina tsara ao amin'i Jesosy isika. Aleloia. Hitanareo misy tantara ao amin'ny baiboly tantaran'ny Filipo. Tantaran'ny Filipo verina amin'ilay hoe tsika tsy nantsoina amaly ny hetaheta amin'ny vahoaka fa amaly ny hetaheta an'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra tsy nisan'olona no mikaonty. Ane samy kaonty nisan'olona fa fanahin'olona anankiray no mikaonty. Jesosy zao rehefa avy namoaka olona tsy omby 5,000 dia inona ny zavatra nitranga? Olona avy nihaino anazy ireo nona le vahoaka dia nomeny mofo dia avy eo izy ravao ny vahoaka fa zany dia hitokany nravano ny vahoaka lasa izy niombona tamin'ny rainy tsy nampalailo amin'ny vahoaka fa zavy eny nandozany reto vahoaka reto ny trano nandeha taty anefitra ny vahoaka fa aleloha hiaraketo aloha mandrapa teneniny eo akaikinao tsy mety zany hoe fiombonana amin'Andriamanitra aloha na dia nandeha 4 kilometatra reo vahoaka ireo na dia nandao ninona reo vahoaka ireo fiombonana amin'i Jesosy aloha zay mahatonga amin'ny teny ny fiainona ny feo an'Andriamanitra aloha vao famaliana ny hetaheta ny vahoaka. Raha vao tsy elohavan'ny fiainona an'Andriamanitra ny famalianao ny hetaheta ny vahoaka dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Saoly testamenta vaovao ianao fa tsy ianao zany. Amen. Tena najany Jesosy tena ravao ny vahoaka fa zany dia hitokana dia nalefa ny mpianatra lasa izy nandeha nitokana. Fiombonana aloha teneniny eo akaikinao fiombonana aloha tandremo sao dia mihaino nofo sika tandremo sao dia misantimaka. Tena mampalahelo reto fa aloha Andriamanitra efa miteny hoe tena mila miresaka amiko ianao tena fotoana fiombonana zao fotoana ny union zao fotoana an'izao tena mily tsika miresaka ianao tena andraso aloha fa ty olo ty nge avany Afrique du Sud tonga eto mba hiresaka amiko fa raha ohatra zany atao amin'ny dika teny tsoratra hoe ampandeferiko kely aloha ianao Jesosy fa aleo aloha andray anazy fa rehefa avy eo raisiko ianao. Zay nge dikan'izany satria le olona aloha no omenao larana voalohany fa tsy Jesosy. Andriamanitra efa miteny hoe mila mivavaka ianao mila mihaino ny feoka ianao stop andao amin'izay testa nye reny test reny tampotampoka ianao tonga dia tsy mahazo ena mitobotoboka be fona fa ahoana ary zany tokony hivavaka ianao raha vao ntsena dia raha vao ntsena dia ndana miombona amin'Andriamanitra dia efa samy miala toe-panahy aloha fiombonana amin'Andriamanitra aloha tsy maintsy miombona amin'i Jesosy ianao. Tandremo sao dia mikarakara isan'olona tandremo sao dia mikarakara olona fiombonana amin'i Jesosy. Ny fitehirizana an'ireny nefa fitehirizana an'ilay zavatra omen'Andriamanitra anao
tsy misy afa-tsy ny fiombonanao amin'Andriamanitra ihany. Io zay zavatra anaovanao numéro 2 an'Andriamanitra tsy maintsy andao anao io. Tsy tian'ny olona hore zany fa fahamarinana zany. Zay zavatra anakalozanao any amin'i Jesosy nefa avy any amin'i Jesosy dia tsy maintsy andao anao. Tiako be ilay tsisy amenna mihitsy. Aza manao amenna amin'izany. Ataovy amenna fa tsy maninona. Fa raha vao zavatra maka ny toeran'Andriamanitra dia tsy maintsy esorin'Andriamanitra eo aminao. Tsy maintsy. Satria Andriamanitra ny loha laharana eo. Andriamanitra ny loha laharana eo amin'ny fiainako. Raha ny vola no ataoko numéro 1 eto amin'ny fiainako dia tsy maintsy andao any vola. Amenna, tena tiako izany. Fa aoka ho Jesosy no voalohany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Aoka ho Jesosy no loha laharana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Aoka ny feo an' Jesosy no hibaiko atsika sy ahazaka atsika mihoatra noho ny feo an'izaniza. Amen. Amen. Dia miombona amin'i Jesosy. Miombona amin'i Jesosy. Tandremo mifampifaliana vahoaka. Tsy fitondrana ny resahako amin'izany. Tsy mitifitra an'izaniza koa. So dia mikatsaka mahafaly olona isika fa tsy mahafaly an'Andriamanitra. Tena poziny izany ary fandrika be zany. Fa malahelo amin'izany Jesosy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly koa dia misy tantara anankiray izay. Rehefa avy nitoroteny amin'ny mivohitra anankiray Filipo dia avy eo nafarana ny apôstôly sasany dia lasa niteny amin'ny teny tsy fantatra ilay olona. Tao amin'ny tanàna lasa niteny amin'ny teny tsy fantatra. Dia inona ny zavatra nisy? Avy eo nisy tandapa Etiopiana tany amin'ny vohitra anankiray namaky baiboly. Tampotampoka teo dia namfamadika amin'izay ilay izy. Dia nasain'Andriamanitra niala teo Filipo nakany amin'ilay tandapa Etiopiana. Ary izany vao avy mirakla be. Vao avy mirakla be raha tena izy tena eo tsika mandray profeta eo firinina taloha. Taloha. Fa zao nasain'Andriamanitra niala teo amin'ilay fahagagana sy teo amin'ilay vahoaka izy mba handeha hamonjy olona anankiray. Aiza ho aiza zany ny fatra ny fienotsika an'Andriamanitra sy ny fahamaliana ny etaetan'ny vahoaka. Raha nofo zao dia te hitoetra eo amin'ilay hoe tena eto misy fahagagana, eto tena mbola apprécié be, eto tena mbola mitehaka ny olona, eto ny olona tena mientanentana sy mijery eto ny olona tena tongava aty fa aty mirakla. Nefa ianao hoentin'i Jesosy hoe hoentin'ny fanahy hoe ndana makary olona anankiray tsy mahafantatra anao. Tsisy firesana tao iza moa ny anaranao. Tsisy an'izany tao. Fa nentina fotsiny izy hamonjy an'iny olona iny. Ny lanjan'izay ao am-pon'Andriamanitra mihoatra noho ny fienoana ny zavatra reny sofina sy ny hita amin'ny maso. Voaraintsika ve ny lesona androany? Apetrao ambony na ao atokantrano ao misy zavatra foana ao misy zavatra foana na ao atokantrano na any am-piasana na eny an-dalana. Verindray hono ny zaza, verindray hono ny olon-dehibe, verindray hono ny ramatoa. Hatreto aloha sorin'Andriamanitra fa mbola tsisy rangavery ary tsisy tsony fahijanona zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza ny fandehanan'ny sofinao any amin'ilay zavatra very ve, any amin'ilay olona very, tena mampalahelo izany. Fa reny mangalatra ny feo an'Andriamanitra reny. Tokony hoe inona ny sitraponao Jesosy dia mihaino an'Andriamanitra. Mety tsisy idirany amin'ilay aktualité mihitsy ilay izy, fa misy zavatra tian'Andriamanitra iombonana aminy ao anatin'ny situation iny. Alléluia. Alléluia. Toe-po foana ny takian'i Jesosy fa tsy asa fanompona. Toe-po aloha vao asa fanompona avy eo. Toe-po miombona aloha. Toe-po manaiky aloha. Toe-po mirehatra aloha. Toe-po mpiankohoka aloha vao fiankofana. Adorateur vao adoration. Tsy any amin'ny hira mihitsy ny ampidina an'Andriamanitra. Fa ao amin'ny toe-po. Tsy any amin'ny gropona mpihira no ampidina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa toe-po. Andriamanitra mitady mpiankohoka, adorateur. Fa tsy mitady adoration. Alléluia. Tsika eto tena manana mpiankohoka.
sotran' Jesosy ny amin'ny toem-pony zareo. Fatandremo fa sao dia manolo ny toeran'Andriamanitra ny adoration. Tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra fa alefa fotsiny aloha le adoration e. Avy manota zareo ianao dia mandefa adoration dia eo ianao mirotsadrotsaka ranomasy ranondelo eo. Tsy mety. Toe-po aloha. Mila miombona amin' Jesosy aloha. Ao ve? Zay, ndao tsika hivavaka fa angamba tapitra ny anjarako hidiran'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Ndao tsika hitsangana dia ndao tsika hivavaka. Ndao tsika nivavaka ataontsika dia hoe Jesosy misy fotoantsika tena mihaino feon'olona dia mamaly etaetan'olona. Misy fotoana nefa zavatra tian'Andriamanitra ho ataonao fa tsy mifanaraka amin'ny ao am-ponao mihitsy. Misy fotoana Andriamanitra miteny hoe ataovy an'izao iny olona iny. Le olona indraindray mahasorenanao ny zavatra ataony. Dia hihaino ny fonao ianao sa hihaino an'Andriamanitra? Tsy aleo mihaino an'Andriamanitra. Sady manasitrana anao iny mampifaly an'Andriamanitra iny. Amen. Misy fotoantsika mandeha misantimaka loatra. Zao ny atao planificateur. Goavana be. Fa ivelan'ny planin'Andriamanitra. Ny tour de Babel tsy ratsy. Fa izy tsy nihera tamin'Andriamanitra. Izy tsy nanontany ny fihevitr'Andriamanitra dia tsy maintsy noravahan'Andriamanitra. Tena tiako be iny fanoharana iny. Tsy fanoharana fa tena nisy. Fa izay zavatra tsy niherana tamin'Andriamanitra tena aoka mba hirodana eto amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ndao tsika hivavaka. Tena hifonao amin'Andriamanitra ireo karazana fandehanana, famalinana etaetan'ny nofo. Vokatry ny pression an'ny vahoaka, vokatry ny pression an'ny mpino, vokatry ny pression an'ny ankohonana, vokatry ny pression an'ny ray aman-dreny, kanefa tsy feo an'Andriamanitra fa famalina ny etaetan'olona, fa mampalahelo an'Andriamanitra zany. Dia rehefa avy eo dia tenen'Andriamanitra hoe manomboka androany Andriamanitra tsy ila sitraka amin'olona, tsy ila sitraka amin'iza na amin'iza, fa amaly ny etaetanao. Aoka ny sofiny tsirairay avy andreanao. Aoka ny fony tsirairay avy ho tafahombona aminao mialohan'ny asa rehetrarehetra izay ataony. Aoka Jesosy tsy hisy adala izay eto ka adala anatitra fanatitra, fa manana fo miombona aminao, fo manaiky anao, fo somi, fo endry, fo mpiankohoka. Zay vao manao izay ampanaovinao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao itiaka mafy ho an'i Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Tovy mafy ny tiaka ho an'i Jesosy. Azajany zany raha tsy mitsangana eto ny lehilahin'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra mahery. Halleloia. Sotra pastera, tsara ny fanany ihany kely indraindray, tsy maninona. Halleloia, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy na ianao izay manatrika eto tain'Andriamanitra manokana ianao na izay manaraka ihany koa any amin'ny tambajoja serasera mihaino any amin'ny radio mijery any tsy haiko ny tele ngamba ny mety tsy ao fa misaotra an'i Jesosy sika manome antsika zany fitaovana rehetrarehetra zany ahafahana mizara ny fahamarinana, ahafahana ihany koa mizara ny filazantsara marina. Afaka mahazo toerana vetivetsika dia aleo tsika mbola no hivavaka na eo mpipetrahana ihany raha tsy maninona. Tsika hivavaka hisaotran'Andriamanitra hatrany dia razy hatrany. Ny fisaoran'Andriamanitra tsy ho ampy zany mihitsy ary tsy ho lany zany mihitsy. Aza kiva misaotra an'Andriamanitra, aza leo misaotra an'Andriamanitra, aza reraka misaotra an'Andriamanitra fa misaora azy, manomeza voninahitra azy. Misaotra anao zaray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra any amin'ny fotoana irahanay eto, misaotra any amin'ny zavatra rehetra poizina, satria hita hoe misy zavatra mety iseho dia efa apoizinay ilay izy Jesosy. Misy zavatra koa Jesosy be dia be amin'ny fiainanay tsy apoizinay mety ho tsara mety ho ratsy dia isaoranay daholo zany rehetra zany. Misaotra any amin'ny mpanompon'Andriamanitra, misaotra any amin'ny tenina ampitondrainao amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto. Misaotra tompo malala fa tonga eto amin'ity toerana ity zay. Misaotra any amin'ny maheno any amin'ny tambajotra, misaotra any amin'ny maheno any amin'ny radio, misaotra fa ampiasainao zay Jesosy mba ampita ny afatrao, anambara ny teninao. Misaotra fa manana sofiny zay ny fanahinay mihaino anao. Misaotra fa manana saina mahatakatra zay. Misaotra fa manana
fo afaka mifantoka aminao zahay misaotra tompo malala fa ianao ny antony zavatra rehetra, ianao ny ivon'ny zavatra rehetra, ianao ny loharan'ny fahatsarana, tanteraka sy feno makasitraka anao zay mideranao zay ary mametraka ny fitezan'ny fotoana eto ampelatana anao mahery sy magaga aminaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika mamaky tenin'Andriamanitra, mino fa nampahery anao ary nampisaintsaina anao ny tenin'Andriamanitra teo, dia mbola toizantsika vetivety amaranantsika ihany koa an'ity fotoana marain'ity sady. Mandeha be ny fotoana, miazakazaka ny fotoana, izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe azaketraka amin'ny fanaovan-tsoa, dia hozoko ny tenin'Andriamanitra hoe mpianaro izay anisa ny andronay. Ny fotoananao ny andronao dia tena lanio amin'ny zava-tsoa sy tsara ho an'Andriamanitra, fa miazakazaka be ny fotoana, tena miazakazaka. Ao amin'ny Efisianina 4:9 dia vakitsika manomboka amin'ny 10:10 ka hatramin'ny 10:17. Efisianina 4:9 10:10 ka hatramin'ny 10:17. Vakitsika tsikelikely izy, fa tsy hoe tonga dia vakiana daholo, fa vakitsika tsikelikely mijanontsika amin'ny fotoana sasany mba hahafahantsika manakatra eo ambany fitarian'ny fanamasina ny tian'Andriamanitra ho tenenina amintsika amin'ity marain'ity mahakasika an'izany teny izany. Ampatsifintsika fa sekoly fitahimpana sy fanambiana toetra ny fotoana alarobia maraina androany. Teo ny mpanompon'Andriamanitra dia niresaka momba ny toetra, ny mahazava-dehibe foana ny toe-panahy eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Dia ndaontsika hiresaka kely fitahimpanahy amin'ity marain'ity ihany koa mba ho famenona n'izany afatr'Andriamanitra teo zany. Mba hahatonga amin'ny fanahinao voata dia misy fiadiana omen'Andriamanitra anao. Mampatsivin'Andriamanitra amintsika indray zany amin'ity marain'ity, misy fiadiana omen'Andriamanitra antsika zay efa azontsika tamin'ny alalan'ny famonjena zay natolony atsika. Efa eo zany le izy, fa tsy hoe mbola ho foronina, tsy hoe mbola ho amboarina, fa efa eo le fiadiana. Matoa miresaka hoe fiadiana dia misy ady zany eo. Dia ndaontsika amin'ity marain'ity aloha zany mantatra hoe inona le ady, dia avy eo hijeritsika hoe raha izay le ady dia inona le fiadiana. Dia fa zao matoa misy ady dia matoa misy fiadiana, ny tanjona dia ny hahatonga anao tonga amina tanjona tsara anankiray. Tsy misy olona mety hoe miady dia hoe fa manao miady dia fa mba te hiady fotsiny eny mety misy aloha zany, mba te hiady misy olona zany tsanjatra, mety hoe misy tsy milamina, misy tsy normal kely izy ngambana, tena tiako mihitsy le voan'ny totondry na hoe tiako mihitsy le voan'ny daka ohatra. Fa amin'ny ankapobeny matoa misy ny ady dia misy tanjona kendrenao, na misy zavatra arovanao na misy zavatra tsaratsara tiana hatongavana. Dia dikan'izay zany raha misy ny ady dia misy ny zavatra tsaratsara tiana hatongavana. Dia ho jerentsika koa zany hoe inona le zavatra tsaratsara tiana hatongavana, tian'Andriamanitra hatongavantsika ao anaty ady ao izay fanontaniana telo izay zany valentsika ao anaty fotoana fohy amin'ity marain'ity. Dia tonga dia sady vakitsika le tenin'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tian'Andriamanitra zany hery mifanahinao aloha. Izay aloha zany ny anankiray. Mety efa manomboka mamaly an'ilay fanontaniana fahatelo le izy. Fa maninona tian'Andriamanitra ianao hahery, tian'Andriamanitra ianao hatanjaka ny fanahinao. Amen. Eny tian'Andriamanitra koa hatanjaka ny vatanao, hoe mba hanana fahasalamana ianao, hatanjaka ny sainao intelligent be ianao, fa tian'Andriamanitra aloha hahery tsara ny fanahinao.
Amen. Toy izantsika tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Tanjon'ny ady anankiray izay hatrehana dia ny ahafahana mifahatra. Hainao ve ny dikan'izany hoe mifahatra izany? Ny dikany hoe mifahatra dia mijoro tsara, tsy miozongozona fa mijoro tsara. Tian'Andriamanitra ianao hijoro tsara ara-panahy, tsy miozongozona. Mifandray amin'ny zavatra nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Misy courant filozofika antsoina hoe stoïcisme. Dia zao ilay izy hoe ninona manjoanao dia heretanao be eo fotsiny ohatrany tsy misy. Fa tsy zany ilay izy eto. Tsy zany ilay izy. Tsika matoa mijoro tsara dia ohatrany hoe tsy handairana, ohatrany hoe tsy handairana zavatra miseho a. Dia tsy hoe akory hoe manamboatra saina be tsika dia manao an'ilay izy ohatrany tsy misy. Fa misy antony be dia be ao ambadik'ilay izy. Satria tsika mifantoka an' Jesosy, satria tsika manana fanantenana ao amin'i Jesosy, satria tsika mahafantatra fa ny zavatra lalovanao io dia mbola fandalovana fotsiny io, fa misy tsaratsara kokoa. Fa ny stoïcisme na ny stoïka tsy manana zavatra antenaina izy. Fa zao fotsiny ny anazy hoe io moa zany tsy maintsy marary, tsy maintsy zao dia aloha heretana eto fotsiny lova raha hitaraina tsy meno le manaintaina. Raha tsy mitaraina tsy mena koa le manaintaina dia tsy handany hery fotsiny dia tsy hitaraina. Fa izy tsy manana fanantenana, fa tsika manana fanantenana, tsika manana finoana. Amen. Izay no mahasamihafa tsika amin'ny filozofia ny stoïcisme zany. Ny anazy tsy misy hoavy hoe ahoana, anahoana ny hoavy, anahoana ny toy, anahoana ny zao. Tsy misy an'izany ny azy. Fa tsika manana fanantenana satria Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny ainy ho antsika. Izy tsy mino an'izany. Fa matsotsika mitory eto androany dia mba ahafahany mino ihany koa. Be dia be ny olona ao anatina courant filozofika anankiray na teolojika anankiray, fomba mpivavahana mety mivilana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa na izy ara tsy mahafantatra hoe ao anatin'izany izy. Misy olona miaritra be fotsiny tsy fantatra hoe ahoana, tsy manana fanantenana izy. Fa ianao natao hitondra fanantenana ho azy amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra zany mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly, mijoro tsara, tsy miozongozona, manoloana ny fanangolena, ny fitaka izay ataon'ny fahavalo dia ny devoly zay. Toy izantsika ilay teny fa isika tsy mitolona amin'ny hofaman-draha, fa fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinan'izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ny karazana ady hatrehana indraindray aloha dia efa diso ady indraindray. Eo zany aloha dia efa problème anankiray satria diso le ady mihitsy ny diso. Eo amin'ny fiainantsika isan'andro tsika dia misy zavatra marobe hatrehantsika. Misy zavatra tsy maintsy hatrehana satria tsy maintsy hatrehanao ilay izy. Ohatra hoe manana ankonany ianao, tsy maintsy velominao izy, tsy maintsy misakafo izy. Ny tenin'Andriamanitra miteny fa mbola ratsy noho ny jentilisa ny olona tsy miany ankonany. Andriamanitra mihitsy no mampianatra antsika hiany ankonantsika. Ady tsara zany ny fiahinao ny ankonanao, ny fitadavanao vola mba hahafahanao miany ankonanao. Karazana ady tsara zany. Fa misy karazana ady indraindray tena hita hoe ady tsy tokony edivanao, ary ady tsy tokony ho adinao. Dia mila fantarina tsara zany hoe inona le ady dia inona ny tokony ho ady dia inona ny tsy tokony ho ady. Misy karazana ady indraindray mila tena ialana mihitsy, mikisaka kely hoe ohatrany tsy adiko zany Jesosy mahakasika ny fanjakanao ve? Mahakasika ny ankohonako ve? Mahakasika ny fampandrosoana ny fanahy ve zany? Ohatrany tsy ao anatiny le izy, tsy voavaly le fipetranak telo ireo fotsiny ohatra zany. Nefany misisika tsika miditra ao anatin'le ady. Dia indraindray mila manontany ny tompo,
tena tokony hiady an'ity ady anankiray ity ve za fa sao dia diso ady. Tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà. Le izy tsy resaka hoe fanaovana boksa sy karatena ohatran'izany fotsiny amin'ny olona izay hitanao eny an-dalana satria nandonanao izy, satria tsy fantatro hoe nitondra bisikilety ianao dia ianao prioritaire dia tsy nirara iny dia saika nidominy. Izany zao fitolomana eo amin'ny nofo aman-drà ara-baky teny hoe tena ok ajanoko ilay tôbilina dia andeha za koa ne mba matanjaka ihany e, za koa ne mba nanao tsy fantatro aiady taloha e, engane mba taloha fa tsy zao tsony. Fa tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà dia tsy hoe mananina fa tokony efa avelo zany aiady zany. Fa mety hoe ny azo atao kosa fanatanjahantena mahasoa fa ny aiady mety hoe afaka avela ihany. Satria tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà. Satria rehefa miakatra eny am-pandehanana eny dia mivoaka eny iny indraindray dia lasa io ianao fa te hamely an'ilay olona dia te hiady amin'ilay olona. Nefa tsy zany le adinao. Fantaro zany ny ady tokony hedivanao. Fa ny ady tokony hedivanao dia tsy fitolomana amin'ny nofo aman-drà. Taloha averiko ity indraindray dia ohatrany hoe tsy manaiky lembena an'izany dia treretiko fa ao anatina fahamarinana amin'izany. Hoe rariny kosa e, marina kosa raha ohatra ka tezitra eto e, rariny kosa za kosa aloha tsy hanaiko mihitsy na isinina fa tsy maintsy manao totondro mihitsy raha ohatra ilainy izany. Taloha ohatra izany. Nefa efa nafantatra an'i Jesosy ihany fa mbola manana toetra ohatrohatr'izany taloha. Fa taty aoriana tena nitenen'i Jesosy tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà. Ka namana marina ary ianao ka mila mandefitra dia mandefera. Amen. Mandefera fa tsy maninona. Eto amin'izao tontolo izao dia misy karazan'ady be dia be. Misy karazan'ady anankiray ity zaraiko aminao ohatra mendrikendrika efa nizaraiko ihany angamba tany aloha fa averiko eto ihany. Ohatra mendrikendrika ady masina sy ady tsara. Nefa tsy ady masina sy ady tsara le izy. Ny ady tany aloha nisy ny antsoina hoe croisade. Tsy le croisade ataontsika hitoriana amin'ny filazantsara io fa hafa mihitsy le izy. Misy fivavahana anankiray natanjaka tamin'izany tonga dia ohatrany hoe menacé. Ohatrany hoe tena ohatrany hoe nampatahotra ny civilisation fiarahamonina tandrefana. Satria ny fiarahamonina tandrefana zany soi-disant kristianina tamin'izany. Soi-disant apetrako tsara zany ohatrohatrany hoe kristianina. Nefa anjarany tsirairay mijery amin'ny alalan'ny fanazavan'ny fanamasina sy ny soratra masina hoe tena kristianina ve zareo. Dia misy civilisation ara-pivavahana anankiray tonga avy aty atsinanana dia nitondra ny fivavahany. Dia nivoaka avany zany ilay civilisation kristianina tandrefana dia niteny hoe zay hiady. Dia hiady zay amin'ny alalan'ny fedina, ny lefina sy ny sabatra sy ny famonoana sy ny rehetrarehetra dia ny fiangonana no manao fanentanana hoe tena ady masina io. Dia ny ady ry zareo dia niakatra koa zany ny avy aty atsinanana ny silamo io dia nanafika dia voatohatra zareo teo Poitiers tamin'izany andro izany efa tsy haiko arivo taona mahery lasa zany zavatra izany no niseho dia valy daholo fa hoe tafajanona teo Poitiers ilay mpanafika silamo tafajanony kristianina entre guillemets le ao anaty farangisosina le kristianina so teneniko eto dia valy daholo ny olona fa hoe nandresy ny ady masina ao anaty farangisosina le ady masina teneniko anareo eto. Tsy hoe mitsara ny zavatra nataondry zareo fa tonga dia mijery hoe tena adin'Andriamanitra ve zany. Be dia be ny kristianina na authentika raha mety tena hiteny hoe tena adin'Andriamanitra mihitsy zany. Soa ihany fa nisy an'izany dia amin'izay mba tsy niparitaka tany Eropa io fivavahana io. Androany eny miparitaka any Eropa ihany io fivavahana io na misy ady na tsisy ady. Tiako tenenina aminao tsy adin'Andriamanitra le izy aloha voalohany indrindra. Ary faharoa tsy fedian'Andriamanitra nampiasaina tao anatin'ilay izy. Aza diso ady ianao.
tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandralo voalohany indrindra raha voady miendrikendrika nofo satria le izy eo ihany zay le hoe ara-pivavahana zay fa eo koa le hoe raha tonga ty reo dia zao iova le fiarahamonina dia iova ny système économique dia ahoana ny mety ho fiainanay zany hoe misy objectif ara-nofo zany le izy ara-bola ara-économique ara-maha olombelona zay le nofo amandrà tsy hoe nofo amandrà totondro fotsiny sy fedina fotsiny fa misy tanjona maha olombelona misy tanjona maha nofo ao anatin'le ady tandremo ny adinao zany zao any amin'ny niveau somary mety hoe géopolitika le izy fa manomboka eo amin'ny tsirairay zay ady zay za ve tena mila miady mifamaly amin'ity olona ity fantatro fa ohatry ny rariny le izy fa za koa hiady aloha satria raha mandresy amin'ity koa dia mety misy tanjona ninona ady atrehanao dia hoe teo amin'i Jesosy aloha hoe misy tanjona ve ty inona ny tanjona ity anangana fanahin'olona ve ty ampijoro avy ety ampifahatra avy ety ao amin'ny tompo amen any amin'ny sehatra izay andehananao na amin'ny sehatra ianao tenanao manokana na eo amin'ny sehatra ny ankohonanao na eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina misy anao na any amin'ny sehatra hiasanao na ianaranao na mpianatra ianao na eo amin'ny sehatra ny firenena dia fataro aloha ady makaiza le izy dinamika makaiza le ady toizantsika ny famakiana tenin'Andriamanitra anoho izany dia raisa avokoa ny fihedin'Andriamanitra mba azonareo anohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra anareo rehefa vita ozy izy le ady dia ahafahatra anareo rehefa avy miady zany ianao dia tafajoro tsara tsy miozongozona intsony ilaina ny ady raha mbola hita tantsika dia tsy maintsy hisy ny ady mametra fanontaniana ianao raha ohatra tsy misy ny ady atrehanao efa manina zany to ohatra ny to milamina be daholo fa ahoana fa rehefa mipetraka ny problème indrindra ny problème mahakasika ny ady ara-panahy zay resahana eto dia misaoran'Andriamanitra misaoran'Andriamanitra raha misy ny ady misaoran'Andriamanitra raha tsy misy ny ady fa mametra fanontaniana hoe fa ahoana izy zany ohatra milamina tsy milamina zany efa mody milamina io mifaharary kasiki ny fahamarinana ny valanareo mampatsiahtsika fotsiny satria me mandeha ny fotoana fa misy ny fedina ady ao anatin'ny ady zay atrehana ara-panahy fahamarinana siki ny fahamarinana ny valahanareo mitafindrariny ho fiarovany tratra ianao ve mbola miaina tsara ao anatin'ny fahamarinan'Andriamanitra eny amin'ny ady atrehanao isan'andro san'andro eny rehetra reny marina ve ianao miaina ao anatin'ny rariny araka an'Andriamanitra ve ianao araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao tsy mangalangalatra tsy manao kolokolo miodikodina eny mbola ohatr'izany fe ny fiainanao ny fahamarinana araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra mbola mandala tsara n'izany ve ianao tadidio fa fedina men'Andriamanitra anao zany amen fa koa ny soratra masina dia hitanao tsara hoe ahoana anontany fanamasina dia tenen'ny fanamasina aminao hoe ohatry ny ahoana zany hoe fahamarinana sy rariny zany ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ianao ve manam-paniriana ny anatinao hitory ny fahamarinana sa ianao ve le karazan'olona le manao hoe za indray aloha ohatra ny tsy dia natao andry zareo evanjelista sy pastery zany fa zahako aloha zany ohatrany hoe za zany efa vovonsy dia ohatrany tsy te hizara amin'ny hafa ve fedina men'Andriamanitra anao ihany koa ny fizarana ny fahamarina ny filazantsara marina amin'ny hafa manodidina anao tsy voatery amin'ny alalan'ny teny tenena ve ianao aty isaky ny resaka dia zao iresaka aminao momba ny Jesosy azy zao tsy voatery ho zany fa amin'ny alalan'ny toetra aseho anao androany maraina zao tafaraka tamina zanaka anankiray ao amin'ny fianakaviana tsy voatery amin'ny resaka momba ny Jesosy fa resaka zavatra hafa aminy ao mahaly zao tafahoana tamin'ny rahalahy anankiray ao amin'ny tompo misaotra ny Jesosy efa taona maro zay ntsy tafahoana tampoka manomboka miresadresaka momba ny asa aloha le izy dia mifarana any amin'ny resaka momba ny Jesosy dia ny farana tany amin'ny fanomezam-boninahitra ny Jesosy sy ny fifatohana amin'ny Jesosy sy ny fanondrona ny Jesosy azonao ohatrohatr'izany tsy voatery zany hoe tsy foksena be zany le izy fa zao ao anatin'ny fonao ve io kiraronao ve le izy zany hoe naiza alehanao dia eny foana le fanondriana hoe za koa manana fiainana za koa manana fahazavana za koa manana ny Jesosy
manam-paniriana koa izaran'izany amin'ny hafa. Army zany, fediny zany, fedin'Andriamanitra zany. Tamin'ny tonga ny Islamo nandeha nanafika ny Eropa, dia mba nanana an'izany faniriana zany ve ny kristianina entre guillemets tao Eropa hoe zay mba hizarany filazantsara amin'reto olona reto. Tsy zay ka, fa ozy izy hoe zay andeha hamono sy handringana an'ireto olona reto. Zay tsy mahadin'Andriamanitra lizy. Na iza teny amiko androany, diso kely anao pastera fa tena mety reny ka. Na iza teny amiko an'izany androany dia teny aminao fa tsy mitombona izany. Tsy adin'Andriamanitra io, ary tsy fedin'Andriamanitra ny nampiasaina. Izy filazantsara ny toriana angato, filazan-dratsy ara ny natao tao, satria fedina ny nampiasaina, andringanana. Iza teny na iza tsy teny, dia tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Ao anatin'ny vaninandro ny fanekena vaovao tsika izao, ny ady tany amin'ny fanekena taloha dia tandindo ny ady ara-panazy atrehantsika ankehitriny mba ho fitahiana ny fanahintsika. Izany mahatonga kristianina be dia be nandritra ny deuxième guerre mondiale sy ny première guerre mondiale objecteur de conscience. Iny zany objecteur de conscience zany, tsy mandray basy. Tereny ny firenena izy hiady, fa nametraka izy hoe za kristianina. Tsy mandray basy tsy mamono olona fa tsy maintsy terenareo tsy maintsy hiady dia andray anjara ihany fa za kosa tsy andatsatra ain'olona. Zany ny vaninandro ny fanekena vaovao ianantsika ao amin'i Jesosy. Alleloia. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehatra rehetra izay alefa ny ratsy. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny dia ny teny ao amin'i Jesosy. Ny finoana ihany koa dia fanomezana omen'Andriamanitra. Raha mijery ny fanomezam-pahasoavantsika dia isan'izany ny finoana. Dia tano ny finoana. Efa eo zany le izy dia tazomina. Indraindray le finoana mantsy tady ohatra ny andeha zany. Dia tazomy le izy. Teneny Jesosy. Jesosy ohatra ny tady izongozo izany finoako izany. Tena ampio hiazona azy dia tazomy ny finoana. Fa raha vao miala le finoana dia lasa ohatra mitady tsy ino ianao, lasa tady tsy ino ianao hoe eo akaiky Jesosy, atao anatiko Jesosy, miasy Jesosy, tia Jesosy. Fa lasa ohatra ny hoe manomboka manao calcul mathématique scientifique ianao, zao ny atao, zao ny atao, dia zao ny atao, dia zao ny atao. Dia indraindray le izy mandeha amin'ny zelonina, fa indraindray izy tsy mandeha amin'ny zelonina. Tany ny finoana. Fa fitaovana men'Andriamanitra antsika ihany koa ny finoana. Amen na ve? Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Famonjena azadiny fa zanak'Andriamanitra voavonjy ianao. Teneniny akaikinao azadiny fa zanak'Andriamanitra voavonjy ianao. Fiarovan-doha ny famonjena. Ny olona voavonjy dia manana inona moa? Satro-boninahitra. Ny zanak'Andriamanitra dia manana satro-boninahitra. Fa rehefa tonga ny fotoana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia atsipitsika ilay satro-boninahitra, tsy mendrika an'ity izay na dia efa manana an'ilay izy ary fa hainao any ny Andriamanitra lehibe sady tsara, tompony tompo ary mpanjaka ny mpanjaka. Fa azadino, raiso ny famonjena, fedina men'Andriamanitra anao io. Raiso koa ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Azadino ny tenin'Andriamanitra izay zaraina aminao. Ny soratra masina azadino mamaky baiboly isan'andro isan'andro eo ambany fizarana fanazavana ny fanahy masina. Amen. Baiboly vakiana fotsiny ohatr'izao de manière scientifique dia mety ahita zavatra ihany ianao. Mahafantatra rahalahy anankiray pasteur izy tsy lavitra eto. Izy tamin'ny mbola tanora dia aty tsy mino an'Andriamanitra. Fa namaky baiboly izy mba ahafahany manohatra ny kristianina. Dia nefarany lasa paster izy. Ie. Ka vakio foana aloha vakio foana aloha ny tenin'Andriamanitra. Vakio foana. Vakio eo foana ny fiainana io. Ary fahavelomana io. Ary fiainana mandrakizay io. Amen. Ny fahavalo folo amarantsika azy ny vavah mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen.
miombona amin'Andriamanitra, miraisa amin'Andriamanitra. Raha mivavaka ianao dia azo atao vavaka forcé, azo atao vavaka ohatrany hoe tsy maintsy izay hony, fa atao vavaka miresaka amin'ny olo tianao. Tena tiako ianao Jesosy, tena tiako ianao Andriamanitra ray. Ay moa zaho zanakao, ay moa zaho ampakarinao. Atao ohatr'izany ny vavakao. Dia mivavaha ho an'ny rahalahy anapavinao amin'ny Tompo. Izay ilay antsoina hoe mivavaha ho amin'ny olo-masina, fa sao dia misy manao interprétation diso hoe ay vavaka ho an'ny olo-masina. Olo-masina masin-dahiza izany. Vavaha ho an'ny masim-bavy lovasoa, masin-dahy sandratra, masim-bavy vololona. Le mbola velo le tia tany zanak'Andriamanitra izany, eto am-bavaka, hijoro tsara sy fahatra tsara amin'i Jesosy. Alleloia. Mino fa isan'ny mampijono fanahintsika izany amin'ity marain'ity, mitany fanahintsika izany teny rehetrarehetra ny zaraina teny teto izany amin'ity marain'ity, dia hanome voninahitra an'i Jesosy. Tsika ndao hitsangana hisaotra azy, hanandratra azy indray. Akasitraka anao izay iray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy fa tsara ianao misaotra any amin'ny teninao na dia fohy ary ny fotoana iarahana eto amin'ity marain'ity dia mahafinaritra anay mitoetra mifanatrehanao Jesosy ary miaraka ihany koa mianatra, miaraka miaino. Eny fa na za dia mitory ara Jesosy dia ampianarinao, za mihitsy ny voalohany, ampianarinao, asainao miaino ny teny izay ambaranao. Mankasitraka Tompo malala dia misaotra any amin'ny fitahim-panahy iainanay isan'andro san'andro. Mankasitraka anao izay midiranao zay ary mametraka ny fiainanay manontolo ampelantananao. Tompo ny fiadiana rehetrarehetra izay efa nomenao anay dia raisinay izany ara-piasainay eo ambanin'ny fitarihanao. Dia matoky izay fa ho voatato koa ny fanahinay, tsirairay avy reto. Matoky izay fa ho ambinonao tokoa ny toetra anay, tsirairay avy reto Jesosy. Ho voninahitra ao satria izany ny tianao. Ny anananay toetra voatasy ambinina, ny anananay fanahy mijoro tsara sy mifahatra ao aminao. Tsy azo ny fahavalo atao ninninona Tompo. Ho voninahitra ao ho voninahitra ao ny zavatra rehetra. Anao ny fiderana, anao ny fiandrianana, petraka aminao ny tontolo andro. Mba anjaka ianao, manjaka ihany koa amin'ny fiainanay tsirairay avy reto amin'izay rehetra manaraka an'izao fotoana izao any amin'ny réseaux sociaux, any amin'ny radio ianao hita manokana ny rehetrarehetra, hita ny fanahy ny tsirairay avy, anambana ny toetra ny tsirairay avy satria izany ny tianao ho tanteraka ao amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Tompo malala anay. Amen. Alleluia. Mahazo mipetraka vetivetsika dia ataontsika ny fanatitra dia mizara ny vaovao izay afaka saraina. Apatsivintsika farariva amin'ny sasany dia misy ny sekoly biblika. Tsy mbola tara ianao. Sekoly biblika manomboka amin'ny sasany ka hatramin'ny telo sasany tsy lava le izy kanefa ny fotoana tena hidirana ao anatin'ny fandalinana, ny fototro ny finoana ara-tsoratra masina. Dia manasanao zany mba ho avy amin'izany efa nisy séance ray tamin'ny heriny mbola tsy tara ianao miditra amin'ny séance faharoa androany maharitra eo amin'ny 3 volana eo ny fotoam-pianarana dia mampirisika ary manentana anao ampitiavana anatrika an'izany fotoana izany. Misy ny fifadikanana eny amin'ny Shalom Tanimena Rapitso manomboka amin'ny 7 sasany eo dia mifarana amin'ny 2 sasany amin'ny 3 eo dia mampirisika anao ary manasanao ampitiavana koa aveny na vitsy ara ny olona tonga ao dia tonga dia alefao le izy, tonga dia alefao ny fitoam-bavaka, ny fiderana, ny fampizarana, ny famakiana ny teny ny soratra masina fa akasitrahan'Andriamanitra indrindra isika mivavaka sy mifadianana mba ho voninahiny. Ny zoma dia mandeha foana ny fotoanantsika zoma fanotrona manomboka amin'ny 4 etsy amin'ny trampokon'olona Analakely anasananao ampitiavana daholo izany fotoana rehetra izany. Ny asabotsika dia mandray fanasan'ny Tompo eny amin'ny bypass manomboka amin'ny 7 sasany fotoana asadino dia tongavana dia mety lavidavitra ara le toerana fa ho anay izay mipetraka eny manodidina moa dia akaiky le izy fa ho antsika izay lavidavitra dia akaiky foana ihany koa io hoe. Amen. Alleluia. Andaontsika ary hitsangana. Misaotra ny Tompo hatrany aza reraka ao amin'ny misaotra an'Andriamanitra, aza reraka midera azy, aza reraka manome voninahitra azy, aza reraka miombona aminy, aza reraka miray fanahy aminy. Alleluia. Raha masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'ity fotoana maraina ny arahana teto ity. Misaotra Tompo malala, afaka nanao fanatitra kely ihany koa izay mety hoe kely Tompo nefa ny tena ny fonay manolo tena indray amin'ity maraina ity
tolotra ny tenanay ny fonay ny sainay ny fanahinay zay rehetra nananay tompo mifanaritra velona masina akasitranao masiny tompo malala ny fiainanay manontolo tsy hoe atonga anay ho hita tsy atonga anay ho fantatry ny olona anana fombiazana eto amin'izao fiarahamonina tsy fiainana iananay zao fa mba tonga anao tena hoe isandratra sy ho hitan'ny olona mandrakariva voninahitra dia ho anao foana tompo malala isandratra ianao anatin'ny fiainanay ray manontolo tompo malala dia tao io manokana fananay tsirairay avy eto mba manokana ny toetranay mba tena ho ambinina tokoa tompo anome voninahitra anao amin'izay rehetrarehetra atao mahasoa anay tompo ny tsara toetra mahasoa anay tompo ny fanahy tena hoe mijoro tsara ao aminao dia makasitraka izay ny amin'ny teninao rehetra izay nyzarainao teto taminay makasitraka ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra makasitraka ny amin'ny fahavelomana makasitraka amin'ny hery tanjaka amenao anay makasitraka fa manana saina matsilo izay tompo mbola mahatakatra n'izany rehetrarehetra izany makasitraka fa manana fo izay vonina iaino anao vonina ity anao ary manome voninahitra anao mandrakariva ray masina tsara indrindra tonoina fahatsaranao tanteraka amin'ny fiainanay tsirairay avy reto tompo malala misaotra Jesosy famonjerana ataonao teo amin'ny hazo fijaliana misaotra tompo efa 2 arivo taona mahery lasa zay ny vita le izy fa tena hoe mbola misy impacta foana amin'ny fiainanay satria Andriamanitra mandrakizay anao makasitraka sy mideranao zay manome voninahitra anao zay tompo anao ny fiderana mandrakizay raisy nitsotra antonona aminaran'i Jesosy itahy anao ne Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka nome anao fiadanana ny avelano atsika fiadanana meny atsika hitateraka amin'ny fiainanao amin'ity tontolo andro androany ity sy mandritra ny herinandro sy ny androm-piainanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia zareo ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatozao fahasoavan'Andriamanitra ny mahatozao anareo dia samy tahin'i Jesosy daholo tompoko.